Ok, après 1h15 de vol dia tonga aty Maroantsery mafana. Lahatra nakany entanay teto izahay a dia avy eo tonga dia direction tany amin'ny hôtel ametraka ny entanay. Ny programme anay zany zao andeha hoe sika moa zany andeha hisakafo atoandro. Teto za dia nanao aventure culinaire mihitsy satria nanalina an'izany hoe soupe algue marine izany. Avy ny kaly zay dia hanao tour de fil zay zany zao programme anay Namagy a monsieur le maire aloha ny dianay voalohany dia avy eo nangataka tsodrano tamin'ny Tangalamena teto dia rehefa Antanàna. tonga amina toerana ohatry zao zalahy zao dia tsara foana le mijerijery toa zao tsy fantatry lisy hoe inona ny anaran'ity papangay ty ny atao hoe papangay ohatry ny courgette be zany ty mapaza papay ny anarany mapaza ny anarany aty mampianatra andry zalahy atao ma reto manga aty ty papangay tsinoa da be ty tsy retiky anamana ya ok dia reny lisany le tomaty aty Tamantesy. tomatesa tamantesa hafakely mihitsy le poziny rio any lisany zay tena tia akondro be dia misy crevette tena milay be crevette telo arivo ny toko mety inona crevette zany lera arivo ity zany zavatra mbola tsy hitako inona ny anarana izy io voatsirinjy hoe ohatran'ny manga zany ho ny tsirony ty vasiriny markivo mamama zay ho inana masiro ina fiantsonany ty aty saroro dia hitanareo eto zao ity toena misy anay eto indray natsoina hoe avenue eto zany avenue any Maroantsetra ty reriny lalana goudronné zany akoatrany hoe ny ina moa route nationale zay re feno cocotier ny manodidina anazy mahafinaritra ery mandehandeha ity ity rivière hitanareo ety ity atao hoe rivière Anjanambo raha tsy diso raha tsy fotonytaniko tsara satria hoe mamakivaky any Maroantsetra zany ity fa na any amin'ny océan Indien dia zany lisano maka sambo raha hoe hanao tourkeliny ty rivière ty na koa ho any Tamatavy na ihany avarabaratra rehetrarehetra yo deuxième jour saly zay ty Maroantsetra ty androany dia hoany masoala androany zany manomboka ny tena hoe aventure be dia avantagenay hitako aty ny port dia salama daholo nareo dia ny sambonay zany efa io ambadika ry amin'ny sisinydrimy iny aseoko anareo ihany ake dia andeha samizay mandra-pahatonga any dia ohatrohatr'izay zay va ndao aloha ary iny amin'ny sisinydrimy sambonay salama
reto ny totoa torizana ihany. Tena hoe mahay mifolo minitra akory dia eto amin'ity nosy manga be tena hoe ala be. Zao ilay miaina anaty natiora ry zalahy. Tsy tia fa hoe teto amin'ny parc national Nosy Mangabe izahay no nivantana ry zalahy. Dia niara-mibata entana dia nangonina teto amin'ity toeran'ity daholo aloha ny entana rehetrarehetra. efa votsaka olo zalahy le todinay dia anatitra entana hany izahay. Ohatry aloha izany le campement aty. Io izy d'altro ny izy zany italien atra devant la plage nena devant la plage koa misy alaala ihany na izany ary izahay Laza aloha ampiadan-tena kely aloha. ampiadano ny tena ala. Dia rehefa vita izay rehetrarehetra izay dia ny haingo izay andeha hiakatra hitsidika ny parc national Mangabe. Ity vato ity zany ity forme ohatro io. Io zany manamarika fa ity partie ny Mangabe ity zany aty ambony aty solota aloha izany hoe hiempotra ny rano taty arina. Ato anaty parc tokoa ry zalahy dia nisy ny cimetière Betsomisaraka taloha dia mbola misy izy ireo tarandaka taty arina manao fangatahana ity. Dia nandritra ny dianay maraina moa izany zalahy dia tsy nahita biby mihitsy izahay. Nahita zavatra izay ry zalahy ohatran'ny fruit hafahafa ty votsikonika hono anarany sakafona lémurien dia azo hoan'ny olombelona ihany koa. Azo hoany ty andramantsika ohatry ny ahoana ny tsirony anjamantsika le Musnel. Ohatran'ny mihinana mokona zany. Ohatr'izao ny lofony. Dia rehefa avy ato anaty ala izay dia tonga amin'ny plage. Wow! Dia teto amin'ity plage milay be ity izahay no nakaina rehefa vita ny tsidika nataonay. Avy eo izahay mitaingina an'ity pirogue kely ity teto amin'ny ranomasina hijery ny manodidina ny rehetrarehetra amin'ny Nosy Mangabe sady nitondra anay nody ihany koa. Bon appétit là ça. Bon appétit Bon appétit. Programme anay androany hariva ry zalahy dia hanao visite nocturne any anaty ala. Tsy haiko nahita zavatra be na inona fa andeha hijery ahiahy izay. Ahiahy dia hijery diby nocturne zany. Dia tsy haiko na mahita ny lisany ao koa, lisan'ny nocturne reo. Dia hijery mpamosavy. Raiky tsara moa zalahy ny visite nocturne. Tamin'ny voaloha izay dia nahita an'ity caméléon natory ity, dia avy eo nahita an'ity hérisson ity natory ihany koa izy io. Jereo tsara nge
dia mbola nahita an'ity Europlatus ity izy ity dia nocturne amin'ny ala ihany no mivoaka dia nahita ny caméléon brokezia kely indrindra eto ambony tany dia farany nahita an'ity bibilava ity zay le hiakatra amin'io plaque io ngamby izy dia ohatray zalahy ny taty mangabe io zany journée-nay aty mafita ny visite nocturne efa taona taony dia raha pitso indray ara pitso be daholo dia bonne nuit. rehefa avy niomakomana izay dia hiala amin'ity tanàna mahafinaritra be ity akasambo indray dia direction me navakatra andeha ho any amin'ny Cap Masoala eto amin'ity tanàna mahafinaritra be ity aty amin'ny Masoala Bengaloa Ambody Fora. Dia raha tena tia natiora be nareo dia tamana atao amin'ny Masoala Bengaloa satria tena anaty natiora mihitsy izy. Tiany ana bengalow privé ako ty. Tsika hiditra ato sady ametraka entana ato zany misy ana ty chambre koa ny trano fandriana atony douche saly eto amin'ny kaka eto manao douche dia zay milay be any ty. Izay moa zany zalahy vao tonga kelikely dia nisy an'ireto fikambanam-behivavy reto hanao spectacle de bienvenue anay tena nahafinaritra be. Dia rehefa vita zalahy ny spectacle dia namelatra entany zareo nivarotra ireo asa tanany izy ireo. Vita shopping ty zany zalahy 5,000 ty 2,000 7,000 zany rehetra. Dia aveo izahay nitsidika ny parc national Masoala. Zegny parc lehibe indrindra eto Madagasikara. Dia nanaingy izay dia rehefa nandeha ora maromaro teo dia nahita an'ity karazana lemurin ity antsoina hoe variroa izay tena endémique an'ity parc ity. Dia rehefa nitomony ity dia nahita an'ity karazana vorona ity jerena amin'ny maso lavitra fa kely izy ity antsoina hoe sketch be na helmet vanga ihany koa endémique an'ity parc ity. Dia ny hariva zalahy tato amin'ny Masoala Bengaloa nanao goûter café kely miaraka amin'ny akondro friry tena masiro be. Ny andro faharoa taty Masoala dia nanainga fomaraina izahay hanao randonnée andeha amina toerana tena mahafinaritra be anankiray indray. Teto moa dia naka pirogue izahay andeha hamakivaky ny rivière Tampolo iny. Tena ohatran'ny hoe manana association ianao any Amazonie izany. Tena mahafinaritra be zalahy. Ohatray zalahy le parado pirogue dia hoany amin'le kasikady amin'izay tsika eto rasolova kapako la mavela ao lasitsika. Dia lasa indray izany izao andeha hamakivaky ny alan'ny Tampolo izahay mandrapatonga any amin'ny kasikady. Dia rehefa nandeha minitra maromaro teo izahay dia tonga tamin'ity toerana ity ity natsoina hoe kasikadiny Maro Angiry. Tena mahafinaritra be zalahy. Teto moa zany zay dia to dia ndroboka nankafy an'ity toerana milay be ity. Dia tetỳ ihany moa zany zahay nisakafo atoandro nanao pique-nique sandwich no nataonay sakafo atoandro. Dia rehefa miverina nody izahay dia tsy maintsy miverina namakivaky any Tampolo indray izahay dia mba style nitondra pirogue. Dia vita ry zalahy ny baladinay tao Forêt tao
Teo amin'ilay kaskady dia mandeha lakana izay mbola miverina lakana. Ity amorona anatin'ny ranomasina indray zay io jireny manjina tena milay amin'ny couleurany rano ara tena milay. Ilay paysage tena milay, tena milay, tena milay. Otriny ahoana ny fandehana? Raviny nanina tiara. Ravina? Otro. Ty sotro zany. Dia zany ty. Ay, ito dia maka. Le sarde yan. Marka sarde nado kala sarde. Apa na nalani? Buat fundo, minsan na nalala like sarde. Eh, lahat fundo nila yun. Jojo tuku. Kalau tuh buat tiara karantina barang itu. Kemana sih kita? Dia ahoana ny fangalana laoka? Tive sotro. Dia avy e? Tive sotro. Ohatrany ihany dia maka... Sarotra be a. Sarotra be ilay mihinana amin'ny raviny. Dia ny hariva moa zany izay profite plage farany satria androany ny farany ahitanay plage fa hiditra anatin'ny zone rurale amin'izay zay.